Lafim-baovao tanteraka kosa indray fiara vaventy roa ahitana entana mitontaly 30 taonina no efa niondrana any amin'ny ilany Atsimo Andrefan'ny Nosy nitondra fanampiana ho an'ireo trabona noho ny fandalovan'ny rivodoza arona. Ory zareo avy eo anivon'ny BNGRC fa misy moa ny fandaminana entina hitsinjarana ny fanampiana ho azy ireo. Ravakarandramanalina sy mamra Samuel. Kamiao roa ahitana entana milanja 30 taonina treto nefa niainga iondrana any amin'ny faritra Atsimo Nosy. Iainga amin'ity herinandro ity kosa ny Kamiao fatelo hitondra ny fanampiana voangany sindikany mpanao mozika. Efa misy ny fandaminana atao amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana ary tsy mitombina amin'ny filazana fa misy ny golikoly eo amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana any an-toerana araka ny fanamareny teo anivon'ny BNGRC androany. Afaka rehefa nampitafitra amin'ny ekipa ndray satria misy ekipa any an-toerana hoteliara sy any Morombe dia nanazava ireo fa teo amin'ny site d'hébergement io zany vonjena efa namory ny filoha fototany rehetra tany an-toerana zareo ary efa manomboka ny fitsinjarana mivelatra koa mivoaka ny ivelany amin'ireo izay lavidavidarana. Tsy nahery zay aloha hatreto satria ny directeur opération voatonga mihitsy io avy nanaritra le izy araka voalazako taminareo efa vita en sachet taty le izy. Ny anjaran'ny komite tany zany dia tonga dia mitsinjara naka ny lisiny olona ary tonga dia mitsinjara raha miasa amin'ny komity any an-toerana io mbola tsy nahavitatitra zay fa raha misy ny zavatra oatra zany dia mba identifiena mihitsy hoe aiza le izy ho amarinina zany fa tsy atao onono fa nonono sarotra ihany fa hatreto olo zany dia mizotra tsaka sakafo satria ireo mpiara-miombonantoka any an-toerana anisan'izany ny croix rouge sy ireo atao hoe ONG any an-toerana dia miara misala amin'ny komite any an-toerana zany manao an'izay fitsinjarana sy mifanaraha-maso zay. Mbola mitoko kosa ny fandraisana ny fanampiana amin'ireo malalatanana sy orinasa avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana eto amin'ny foibe ny BNGRC Antanimora. Isan'ny nanolotra izay fanampiana izay ity vondrona orinasa tsy miankina iray ity izay nanolotra vary mitontaly 200 amin'ny gony 10 kilao, baoritra na savony, labozia ary afikasika. Ohatran'ireo orinasa rehetrarehetra eto Madagasikara izay nanefa ny adidiny teto amin'ny BNGRC dia tonga manatitra fanampiana ho an'ireo traboina any amin'ny faritry Filiary iny. Hatramin'ny androany tsy mbola hita ireo olona miisa 17 tsy hita-popoka vokatra fandalovana rivodoza arona tamin'ny volana febroary lasa teo ka namely mafy ny faritra Atsimo Andrefan'ny Nosy raha ny fanamarihany teo anivon'ny BNGRC hatrany.